Fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 nitaka ny anaforana azy ny ADM. Vaksiny fanefitry ny coronavirus tsy ao anaty vinavina ny fitondram-panjakana. Espa vodivorona manome 420 ora ny mpitondra fanjakana ireo mpianatra. Tokolasy topoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray ny tsy diako ny tokantranonao amin'ity arivariva ity. Tonga soindrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS. Malasanao ampanajana sy ampitiavana ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao ny fahasalamana avy hatrany ary no antsika misantatra ny fiarahana amin'ity ariva ity. Raha efa maminavina ny anao vaksiny fanefitra amin'ny valaretina coronavirus ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao dia tsy mbola ao anatin'ny mamaika ny fitondram-panjakana malagasy akory ny anao izany amin'ny androany. Ny tranga nefa dia efa miampitombo isan'andro eto amintsika. Ary ny fanadadiana entan-dravy Razafamahenina sy Andry Rakotomalala. Avinavina no setry ny fantaniana nataon'ny mpanao gazetinay Andriamatoa minisitry ny fahasalamam-bahoaka androany teny Andraharo raha nanontaniana hoe anafatra vaksiny Madagasikara ve sa tsy. Mpanaka ministra azo eritreretana ve ny anafarantsika vaksiny? Nambara ministry ny fahasalamana nefa fa 100 isan'andro ny trangana-retina voatily mijanona ireo any an-tanan-dehibe ihany no tena fantatra. Ny Nosy Maurice tranga 4 monja no hita nanapa-kevitra avy hatrany ny fanjakana ny toerana fa mihiboka mandritra ny 3 herinandro nanomboka vakimaly. Ankoatr'izay, saika miroso amin'ny fanaovam-baksiny izao tontolo izao mba tsy hahafaty ny toe-karena. Efa nanomboka izany ao Maroc, Algérie, Egypte, Afrika Atsimo sy Seychelles. Toan'ny Madagasikara, iankina toe-karena ny fizahan-tany ka izay no antony iroson'ny fanjakana amin'ny vaksiny. Itokamonina amin'izao tontolo izao ve izany sanatria Madagasikara manomboka mipoitra tsikelikely natao hoe passeport vaccinal toy ny Israel. Izany hoe tsy mahazo miditra toeram-pisakafoana sy toeran-kafa na koa tsy mahazo mandeha fiaramanidina toy ny kompania australiana iray izay tsy vita vaksiny. Anomboka hitatra tsikelikely izany fampiarana izany ny Air France izay efa manomboka manao tsindry ihany koa amin'izao. Ny eto amintsika toriarian'ny fanjakana ny milaza fa voafeny aretina araka ny antotanisa farany anefa 724 isa monja ny fitiliana vita manerana ny nosy nanomboka ny 7 Martsa 2024 makaty raha 300 isany namony ainy. Ny malagasy izay 7 tapitrisa raha nisa farany navoaka ny Instat tsy ny 100 isan-jato no natao fitiliana. No amafisina Andriamatoa minisitra moa fanjaran'ny tsirairay no miaro ny tenany tsovohan'ny Covid-19. Ino izany no anjara andraikitry ny fanjakana izay mandray fanampiana hatrany hiatrehana ny aretina saingy tsy hita misongadina any amin'ny vahoaka. Isambatan'olona mihitsy zao tokony efa netana efa ampiteny hoe ataovy ny maskanao, ataovy ny arovavanao, arovava-orona anao. Zany tokony ataontsika fa ny fiomboana dia misy fiantraikany be amin'ny ekonomitsika. Ka za mahita hoe raha ohatra isika manaja ny fipetrasakana rehetra, manao arovava-orona isika, manasa tanana matetika tsika ary mampiasa an'le gel désinfectant ary manaja ny elanelana rehetra tsika rehefa eny atsika mivorivory reny dia tsy hiditra amin'izany fiboana zany tsika. Fa raha tsy voajantsika moa zany zay dia tsy maintsy miditra amin'izay tsika. Tsivina fa ny 12 aogositra 2024 nandefa taratasy ho an'ny firenena misa 490 maneran-tany ny OMS mba handray anjara amin'ny COVAX alohan'ny 30 aogositra 2024. Fantatra nefa fa tsy hoisan'ireo firenena 27 handray anjara amin'ilay programa iraisampirenena COVAX tohanan'ny firenena mikamba ny Madagasikara. Hatraiza nefa ny asan'ny CVO+, raha toka misy olona mangataka ny andrahoana vaksiny toy ny any ivelany, afaka mamaly zony vahoaka ao aminy ve ny fanjakana malagasy. Mifampitohy amin'izay vaovao izay hatrany dia mamandroso ny ady amin'ny fianaky ny Covid-19 manerana izao tontolo izao. No amafisin'ny mpisolo tena mahatry ny UNICEF eto amintsika ny mahazava-dehibe ny fanaovam-baksiny amin'ny ankapobeny. Vonina amin'izany ve izany ny fitondram-panjakana malagasy sa ionina fotsiny ihany amin'ny fikarohana eto an-toerana izay tsy mbola vita andrana tsara akory. Razafamahenina Andry Rakotomalala. Ny lazan'ny fahavonona ny anohana ny Madagasikara amin'ny fanafarana vaksiny hiadiana amin'ny Covid-19 ny UNICEF mijanona ho safidy ny fitondram-panjakana ihany nefa ny anao izany na tsy. Et l'UNICEF est aussi prête, Monsieur le ministre, à appuyer Madagascar lorsque le besoin sera exprimé à faire venir des vaccins si nécessaire. Parce que l'UNICEF est l'organisme qui a été chargé au niveau mondial d'acheminer les vaccins à travers le monde.
Nous savons que le gouvernement de Madagascar est en train de suivre l'utilisation des vaccins à travers le monde de façon précautionneuse, parce qu'effectivement, il n'y a aucun vaccin qui est efficace à 100%. Donc, je crois que l'État malgache est en train de suivre et vous voir effectivement, est-ce que ces vaccins marchent ou ne marchent pas avant de les mettre sur Madagascar. Ce qui est une précaution qu'on peut comprendre. Donc, avant de se lancer dans une aventure, mettre à disposition de la population peut-être des vaccins pour ceux qui voudraient l'avoir. Donc, prendre toutes les choses de notre côté. Donc, nous, UNICEF, nous sommes prêts à appuyer la demande s'il y a une demande de l'État malgache. Donc, nous sommes disponibles. Moto tsy matahodalana 3 isa sy oxygène 20 isa no natolotry ny UNICEF ho fanampiana ny ministera amin'ny fahasalamana. Raha ny hita aloha mionona amin'ny fanampiana avy any ivelany ny fanjakana malagasy amin'ny ady atao amin'ny Covid-19 eto amintsika. Mandray izany no ataon'ny tompon'andraikitra. Raha mahakasika ny resabola kosa toa vitsy anisany misitraka marina fanampiana afa-tsy ny rehetra. Izay mahatonga ny avy amin'ny fanoherana mangataka ny mangarahara tamin'ny nampiasany ireo fanampiana ara-bola ny tapitrisan'ny dolara. Vaovao ny fampianarana kosa indray dia nanao fitokonana tao anatin'ny faritry ny sekoly indray androany ny mpianatra ao anatin'ny politeknika votovorona izany. Antony tsy mahafapo azy ireo ny vahaolana izay narosi ny mpitondra fanjakana. Manome ultimatum 4 ora ny mpitondra fanjakana araka izany ireo mpianatra nanao fitokonana ireo. Arao ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary Toky Ramarla. Tsy mety milamina ny tontolon'ny fampianarana ambony indrindra ny amin'ny politeknika votovorona. Efa nisany fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana, saingy toa misy fiangarana hoy ireto mpianatra, izany fa mahana olana izany. Marina mantsy fa tany toliara dia novaliana 100 isan-jato ny fitakiana ary mena omby 3 ireo mpianatra. Ho an'ny Tomasina dia efa nivoaka tety androny 4 bolana miampy fampitaovana. Arak'izany dia manome ultimatum 4 ora ny mpitondra fanjakana ireto mpianatra ireto amalina ny fitakiny. Hatreto aloha dia mbola tsisy valiny mahafapo mahakasika ny fitakiana bourse accatement plus équipement. Nilaza ny fanjakana, nilaza ny ministera fa rehefa vita ny digitalisation dia mivoaka ny calendrier bourse accatement plus équipement. Vita omaly izay digitalisation izay ary mbola tsisy resaka mahakasika izany na fampilazana. Izay zany nangatahana ny ministera hoe avoaka ny calendrier ny bourse accatement plus équipement efa mijaly ny mpianatra. Ny mpianatra dia nanapa-kevitra fa iamafy ny fitakiana raha tsy mivoaka ao anatin'ny 4 ora ny calendrier bourse accatement plus équipement. Malahelo zany ny ankizy ety noho ny fisian'ny fikarakarana samy mpianatra satria raha ny alalalala fa tety no tokona voalohany taika ny bourse accatement io nefa ny ety no atao tsinitsinina samy mizanaka izao ihany izay ary ministera iray ihany no miadidy anay dia maninona no mpianatra politeknika mbola tsy mivoaka hatramin'izao. Izay zany no fanontanian'ny mpianatra hoe lazao ny antony fa tsy arirarira amin'ny resaka digitalisation sy ny zavatra hafa izay. Tonga tety ny dafin'ny ministera niaraka ny député ary nalaza izy fa rehefa vita ny digitalisation dia mivoaka ny bourse accatement plus équipement satria io ny sakana tsy voan'ilay izy. Nefa tao anatin'izay izy nefa namoaka bourse accatement plus équipement afaka nalain'ny mpianatra fa ny mpianatra moa zany safidiny tsy hakan'ilay izy fa irahina hatrany ary hitako ny bourse accatement plus équipement. Raha ho an'ny androany dia tao anatin'ny faritry ny sekoly ihany no mbola nanaovan'ireo mpianatra ny hetsika. Raha tsy aivina dia ny fiandohan'ity volana ity no nivoaka ny teto andro fizarana vatsim-pianarana iray volana miampy fampitaovana saingy tsy nafaly ireo mpianatra izany. Ny 4 Martsa dia ny ato ny fitokonana ka izao niverina mitozao indray. Aniva vaovao ny kolotsaina kosa indray noentsika maneho ny fiarahana amin'ity arivariva ity. Nanomboka androany matsy faraka 20 ny volana Martsa ny fankalazana ny taom-baovao malagasy izay tarihan'ireo mpitana fomba anatin'ny fikambanana malagasy iray asina. Natomboka tamin'ny fampiratiana sy ny velatseo ny fankalazana androany tetsy amin'ny tahalarary asina Analakely. Nanatrika izany tena toerana nanao fanadihadiana ny namana mpanao gazety Njavandriamaefa sy Andry Rakotomalala. Aritra efatrandro fankalazana ny taom-baovao malagasy izay anatanterahireo mpitana fomba ny fomba malagasy maro toy ny fidiovana, ny afotsomaty, ny tsodrano ary ny maro hafa. Isaky ny tsinam-bolan'ny alamady no anatanterahina izany izay andro tokony hajain'ny mpitana fomba sy ny malagasy rehetra. Tamin'ity taona ity aniva dia niavaka kely ny fankalazana no ireto antony manaraka ireto. Zay tao amin'ny ady voro fitososona isa taona dia nakalaza teny Mahamasina
satria teo Mahamasina fankalazana ny taom-baovao malagasy hatramin'ny andron'ny Andriamanjaka na tonga an'ireny hiry reny hoe dia volana fiainana takariva mandiza rahitsikitsika sy ny sisa sy ny sisa fa no reto antony telo reto dia najanona na ato aloha fa amin'ny heritaona vao ataona mihoatra an'izay ny fankalazana teny Mahamasina voalohany efa misy fampianarana be deaibe natao zany ho an'ny olona manerana ny nosy manerana ny zao tontolo zao satria raha any an-dafy mankalaza ny taom-baovao malagasy ty dia efa mba atao zany ny fampiarana faharoa tsy fantatra be ny ihany ny fivoaran'ny ty aretina coronavirus ty satria tamin'ny heritaona zany efa namifarvolabena tany Mpiragasy tany Mikianja telo andro fianomboana tapaka le izy ary fahatelo dia io Mikianja Mahamasina ao anatin'ny fanatsarana azy tanteraka zao dia mbola tsy azo naovana lanonona dia noho izay antony zay zany ny tsy nanaovana ny fankalazana goavana be teny Mahamasina fa entanina koa sika vahoaka rehetrarehetra akalazan'izany isatrano ary araka ny amin'ny tony akanjo tonony dia misy hoe fa ny fomba andrazako dia tsy mba mahamenatra ary manampapatahotra tsy azo tsintsoniavana ho iatra ny ity-pitana fomba ity ny fomba mampanao malagasy manana anjara toerana lehibe ny soatoavana sy ny asina mamalagasy ka raha loatra raha ankalazaina tahaka izao voalohany loha efa verezakasina efa nataontsika ny hoe fanarenakasina dia efa nataontsika fanandratakasina dia amin'izao zany tsika manao hoe ary ny fomba andrazako amin'izay dia tsy mba mahamenatra na makatahotra ny fitovizakevitra dia tsotra fotsiny rehefa fomba dia fomba fa io tsisy fanarahana ny volana tsy azonao bakeny hoe andaony ray ny volana ary atao an'izao fa zay tiany volana sy lanitra io no rahanao dia zay ny antony hoe marsa sy avril tsy nanialamady dia tsy azo kisakiko zay ny iziko ny volana aveo azonao bakeo na va mifidin'ny planetany tsy maintsy arahana voalohany aloha zany zay malagasy dia zay mahatsapa fa tokony anajany ny tena fa ny hafa raha ve ajaintsika dia maika fanentsika manantena fiovana amin'ny fiainana zany natongavako aty amin'ny alahady ho avy izao moa no ankalazana ny taom-baovao malagasy ka ny fafirano ny safirano sy ny firarintsoa ary vary amin'ny ronono tondrahatantely no isantarana izany itsanalakely ny vaovao malaza maneran-tany kosa indray izay dia 10 taona katroka tamin'ity androany ity ny nandalovan'ilay tsunami mahery vaika tany Japon tany nisy ny fahatsiarovana manokana ireo namony ainy tamin'izany fotoana izany tany antoerana tamin'ny androany misy amin'ireo toerana izay navelan'ny tsunami no mbola tsy nasy-panamboarana sy panarenana ka anomboka ny asa izay ataony fitondram-panjakana ary ovitaina farafatarany ny volana Martsa 2024 izany araka ny fampitambavao hatrany nambitso velositraka tahirinena ny isa 520 ireo olona namony ainy nandritra ny fandalovan'ny Fukushima tsunami nahery vaika nandalo tany Japon 10 taona lasa zay ny fanesiny horohorontany sy ny tsunami tamin'izany ary namotika fotodrafitrasa maro tany an-toerana maro ireo orinasa no rava sy potika ny atreka tamin'ny lafiny ara-toe-karena araka izany ny fahampitehana heritaona taorian'ny tsunami 930 miliara euro no novinainy ny fitondram-panjakana narenana ny fahasimbana rehetra rehefa nanao ny vina nefa ireo tompona ndraikitra tamin'ny fanorenana vaovao tafakatra avroeny izany ka 20 miliara euro ny saran'ny fanorenana antony mbola mahatonga ny tsy fahavitan'ireo trano fonenana sy toerana sasasasany tsy maintsy hondraisin'ny fitondrana tanana tamin'izany fotoana izany ireo olona sisa navelan'ny tsunami tany amin'ireo sisy tanin'ny Japon toy ny tao Minamisoma sy tao Tomioka izay amin'izao fotoana izao vao hanomboka ny fanamboarana any amin'ireo toerana ireo raha ny fampitam-baovao teo ihany koa ny fiantraikany ara-pahasalamana 5 taona atao ry ny trangan'izany loza voajanahary izany na hatratra 970 ireo zazavoan'ny homamiadany tenda sy homamiadana samihafa araka ny fikarohana nataon'ny manampaizana manokana tany Japon dia 990 hatramin'ny 990 ireo olona nahina hovoan'ny homamiadana vokatry ny radioactivité isan'ny lesona notsongainy tany Japon ny fampiasana ara-nokleary be loatra ka tsy maintsy natao izay nanenana izany nampitombo nisan'ny tsy anasana efa izany noho ny fiainan'ny asa natao sy ny fampitehan'ny orinasa sasasasany tany an-toerana 10 taona taty aoriana efa niary ny Japon na dia mbola misy azy ireo fotodrafitrasa mbola tsy tafaverina amin'ny laoniny raha tsy aivina i Fukushima no loza voajanahary faharoa mahery vaika indrindra maneran-tany taorian'ny Chernobyl izay niseho tany Ukraine ny taona 1970. Ny vaovao politika kosa indray dia nanatitra taratasy fanafoanana ny valim-pifidianana tamin'ny taona 2024 androany tena mifitsarana avy momba ny lalam-panorenana Amboda na ny AGC izany ny Association pour le droit et développement de Madagascar na ny fikambanana ADM izany nanatrika tena toerana Jessica Miray sy Tahirinena Ranarnirina.
taorina moany loholona ny tatitra izay nataony mikasika ny raharaha mafana teto amin'ny firenena toy ny fampidirana tsy ara-dalàna fitaovam-piadiana mahery vaika fitantanana ny famatsim-bolana nandritra ny covid-19 ny raharaha famonoana gadra tany farafangana fa ihany koa ny raharaha mikasika ny fifidianana nanomboka ny taona 2024 raha tsy ahivina nahatrara nahakara-panondro iray tapitrisy ny verindroa ary raha nivokatra ny fihetserinana nataony seni dia manome 300 ny anarana amin'ny verindroa roety sy iray tapitrisy ny anarana miverina ao anatin'ny mpifidy 10 tapitrisy ka nandeso tanteraka ny voka-pifidianana nametraka taratasy fanafoanana ny vokatra ny fifidianana filoham-pirenena araka izany ny ADM na Association pour le droit et développement de Madagascar izay tariny faniriso Herinaivo. Be dia be le fraude dia zay nantony ny annulation satria ao anatin'ny lalàna na olona ray fotsiny aza no miala ao anatin'ny liste électorale dia fa tsy valida le fifidianana. Raha olona ray fotsiny tsy tokony ao nefa ampidirinao dia fa tsy valida le fifidianana. Tao nefany nisy 1 162 000 mahery kely no zavatra tsy ara-dalàna tao dia donc tsy azo ekeza zavatra zany. Nametraka ity fanafoanana ity ny solotenan'ny faniriso Herinaivo kandida laharana fa 420 tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 niaraka tamin'ny RMDM sy ny solotenan'ny mpanohitra maromaro toy ny antoko-tiko Madagasikara. Fa ifarana rapitso ny fitoam-piasany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana manana solotena roa avy ny avy amin'ny teny meram-pirenena raha araka ny lalàna velona izany toy ny ahoana ary ny fisotry ny fifidianana eny amin'ity androm-panjakana ity tsesy kameray tokira marola. Ity ny filan-kevitry ny minisitra mampiantso fivoriana tsy ara-potoana eny anivon'ny parlemantera ny 17 ny volana Martsa izao izay aharitra 12 andro. Anisany hodiniana amin'izany ny fifidianana ny solotena roa avy amin'ny anteny mera roa tonta. Iray andro no hanaovana ny fifidianana eny amin'ny anteny meram-pirenena. Tonoon ny filohan'ny anteny meram-pirenena ny lahadinika miaraka amin'ny fomba fizotra ny fifidianana. Miato adiny iray avy eo ny fivoriana ahafahan'izay latsaka ho kandida mametraka ny antota taratasiny. Maharitra 12 minitra avy isaky ny kandida avy eo ny fampelezan-kevitra. Miroso amin'ny fifidianana miafina avy eo ny solo-mavambahoaka raha feno ny isa tokony ho solotena ny anteny meram-pirenena. Raha sanatria kosa tsy feno izany hoe latsaky ny roa dia miemotra indray ny fotoana fametrahana antota taratasy ho an'izay latsaka. Toy ny ahoana ary ny olona afaka milatsaka hofidiana izay ho solotena ny anteny meram-pirenena. Izay mety hahatonga ny fitsarana tsy ahaleotena fa mba hanana ny fitsarana fahaleovatena dia tokony matianina eo amin'ny fahaizan-dalàna no mandray ny andraikitra zany hoe farafahakeliny olona mianatra lalàna mahay ny lalàna ary nanana ny traikefa ny eo amin'ny fampiarana ny lalàna fanaovan-dalàna sy ny fampiarana ny lalàna no ho mpikambana any anatin'io androm-panjakana anankiray io. Tsy afaka ny latsaka mandritra ny fifidianana kosa ny olona manana andraikitra mety fanitsaka amin'ny asana fitsarana. Na ny azo lazana azy ireo efa manana andraikitra tsy afaka ampiarahana amin'ny maha-mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana zany hoe ireo olona voalaza ireo zany raha te hilatsaka any anaty ao mpikambana amin'ny HCC dia tsy maintsy mametra-pialana amin'ny ireo andraikitra voalaza fa tsy afaka fanindran-dalana na mampiarahana amin'io andraikitra io. Anisan'izany ny maha-mpikambana amin'ny gouvernement, ny maha-mpikambana amin'ny parlement, ny maha-olom-boafidy mihitsy amin'ny ankapobeny, ny asa hafa rehetrarehetra izay mety handraisam-bola afa-tsy ny fanabeazana zany hoe ny mpampianatra sy ny mpanabe zany ary indrindra ny andraikitra eo anivona antoko politika sy syndicat. Ireo zany ny voalaza fa tsy afaka ampiaraha andraikitra tsy afaka miaraka amin'ny maha-mpikambana amin'ny andraikitra mpikambana amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Izay manana isam-bato mihoatra ny 500 isan-jato ny landy. Raha toka tsy misy mahazo izay isam-bato izay dia miditra amin'ny fihodinana faharoa. Ka izay roa na telo voalohany lany tamin'ny fihodinana voalohany no fidina amin'ny fihodinana faharoa. Izay mahazo ny isam-bato betsaka amin'ireo no landy. Raha toka misy fitoviana kosa eo amin'ny isam-bato dia izay kandida betona no landy.
Fananeo ny heviny mikasika ny fahitany ny fiainam-pirenena ankehitriny ny mpanao politika iray nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazetinay nambitso Virisitraka Andry Rakotomalala. Ny demokrasia dia mila velona fa tsy tononona fotsiny ihany hoe manjaka na tsia ao amin'ny firenena iray raha ny fanehoan-kevitry Paul Rabary mpanao politika. Tsy misy afa-tsy ny fifanantonana sy ny fifampiainoan'ny mpitondra sy ny mpanohitra ho izy raha tiana hanjaka marina izay demokrasia izay. Ny mpitondra dia mieritreritra fa rehefa manao fihetsiketsehana, manao fanakianana, manao fitsikerana ny mpanohitra dia matahotra ny mpitondra, alaim-panahy mpitondra hoe hanongana izy. Satria izay foana moa ny lalam-piainana teto Madagasikara, lalam-piainana politika. Ny mpanohitra koa dia alaim-panahy rehefa mahita vahoaka marobe amanaly ny amanetsiny ny amatapitrisany hoe efa vita zany ny fifidianana. Fa satria izay mahavory vahoaka dia nidikan'izay miongana zany ny mpitondra. Izay no fahavalon'ny demokrasia. Ireo fomba fijery roa ireo. Ny demokrasia aloha dia averiko indray fa ny olona mipetraka eo amin'ny fitondrana dia olona ny fidian'ny vahoaka. Tsy misy olona afaka miakatra eo amin'ny fitondrana tsy amin'ny fifidianana. Izay ihany aloha ny demokrasia. Tsy vitan'ny fifidianana ihany demokrasia fa ny fanekena na hoe ny fifanekena fa amina firenena anankiray tsy mitovy hevitra. Tsy mitovy hevitra, tsy mitovy fomba fijery eo amin'ny fomba fitantanana sy eo amin'ny fomba hitondrana ny raharaham-pirenena sy raharaham-panjakana. Ekena zany izay ao anatin'ny demokrasia dia ekena izay. Ka rehefa tsy mitovy hevitra moa zany dia inona no tokony atao? Miady hevitra, maneho hevitra, manaiky fa tsy hitovy ny hevitrintsika dia hoentiny ohatrehan'ny vahoaka ilay hevitra tsy mitovy, fanjaran'ny vahoaka no mitsara an'izay hevitra izay na regny dia misafidy ny vahoaka hoe ity hevitra ity mety amiko ity hevitra ity amin'ny andro ny fifidianana. Izay ihany. Tsy ny fijoroan'ny mpanohitra na ny tsikera ataony no eritreretin'ny mpitondra fa hanonga-panjakana izy ireo. Asan'izy ireo izany ka miankina amin'ny rototo ny fiainam-pirenena ho hiatrana izy. Raha ny fahitan'ny zava-nisy ny fahen'ny volana Martsa teo indray dia hita fa naka lesona ny mpitondra ka namela ny mpanohitra naneho hevitra hankalalahana. Vaovao avy any Tomasina kosa indray dia nitondra faneho-kevitra mahalona ny fivoaran'ny valan'aretina coronavirus eto Madagasikara ankehitriny ny solombavambahoaka iray nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety tany Tomasina tany. Arao fanadadiana entin'ny mpanao gazety ny MBS avany Tomasina. Misedra olana ireo mpiasan'ny fahasalamana ny Tomasina noho ny tsy fahampian'ny fitaovana ilaina amin'ny fandraisana tanana ireo marary ny coronavirus any an-toerana. Ho an'ny ao amin'ny CHU mora feno izao dia tsy ampy ny oksijena izay tena ilaina mandritra ny fitsaboana raha ny fanazavana. Ho an'ny ao amin'ny CHU Alakamisy hôpitaly be Tomasina indray dia efa mahery ny herintaona na simba ny fitaovana anaovana scanner kanefa dia sady tsy voasolo no tsy nasipampanamboarana raha ny fanazavana hatrany. Dia ny zavatra goavana eto dia mangataka fitondram-panjakana mba hijeran-kaiky satria magnano mafy ireo mpiasan'ny fahasalamana ireo directeur en santé miasa daholo zareo kanefa amin'ny lafin'ny fitaovana zany mbola misy olana. Tegna anisan'ny olana goavana zao dia amin'ny hôpitaly manara-penitra miady oksijena ny olo marary ny corona. Tsy azo ekena zany. Mangataka fitondram-panjakana filoham-pirenena sy ny prime ministre mba hijery akaiky ny kany Tamatavy. Ka sasany mety mitovy amin'izany fa za maika ho an'ny kany Tamatavy. Ny firenena rehetra maro zao efa magnano vaksiny. Ny Masvoa Antananarivo efa maro malaka ny agnaran'ny mpiasa malagasy na vazaha alaigna agnarana satria atao vaksiny. Magnino fitondram-panjakana mbola tsy magneky foana hoe atao vaksiny eto Madagasikara fa ratsiny ny mpiasa fahasalamana. Ary zany vaksiny zany tsy hoe atao forcé ohatra fa hoe facultative zay te hagnano magnano. Donc zany laharam-pahamena resaka vaksiny zany satria misy dokotera ihany koa maty, misy professeur n'université maty any Boeny akagny dia mila mihetsika fitondragna fa tsy mijanona fotsiny amin'izao variana amin'ny zavatra hafa.
Vaovao ny fifandraisa Madagasikara amin'ny firenena hafa kosa indray dia mbola vitsy saika tsy manana masovo any amin'ireo firenena lehibe isika eto Madagasikara. Roa taona mahery nitondran'ny filohan'ny repoblika ity firenena ity dia firenena lehibe vitsy ihany no ananantsika masovo. Raha fanedadiana eo amin'ny sary sindra-tsariny Mateo Prince. Roa taona joroana izay ity fitondrana ity kanefa dia saika tsy mbola manana masovo i Madagasikara. Any amin'ireo firenena izay everina fa matanjaka sy firenena azo iara-miasa i Madagasikara hatramin'ny androany. Ny 12 septambra 2024 no nisy fanendrena masovo efatra dia tany Frantsa, UNESCO ao Paris, République Maurice ary ny any amin'ny Royaume de Belgique no sady solotena matra ao anatin'ny vondrona Europeanina. Ny 30 Oktobra 2024 dia nanendry ny solotenantsika any Chine ny fanjakana malagasy. Taorian'izay dia tsy nahitana fanendrena masovo intsony tamin'ireo firenena lehibe maro. Mety ho fasarana ny filohan'ny repoblika amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena no anton'izany, hoy ny mpanao politika iray sady mpahay lalàna iraisam-pirenena. Io arakaraka ny gouvernement fa ohatran'ny tsapanay zany fa hoe mbola misy zavatra tsy milamina eto amin'ny tany sy ny firenena, mbola misy tanao reny korotany ny RMDM sy karazany. Misy koa le hoe anova gouvernement tahony nefa tsy vita le izy dia reporter foana dia ohatran'ny fahitako azy zany amin'ny président zany dia aloha ilamina rehetrarehetra zay izy ametraka an'le olona. Satria na ny olona ho atao ministra raha mbola tsy fantatra hoe izy. Azonareo izay fahitako azy aloha fa tsy maintsy atao aingana dia aingana io mba hanafaingana ny firaisantsika amin'ny firenena hafa sy ny fanarahantsika amin'ny firenena hafa. Ny masovo dia fitaratra ny firenena iray ka mampafantatra ireo firenenkafa ny lalàna velona, ny demokrasia ary ny fanjakana tsara tatana misy eo amin'ny firenena solontena ny ambasadoro. Manandanja amina firenena iray ny fananana masovo any amin'ny firenena matanjaka. Isika nefa dia tsy manana izany amin'ireo toerana strategjika, ohatra New York, Washington izay misy ny ivon-toerana tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny banky iraisam-pirenena, Londres, Allemagne ary maro hafa koa. Tombo maro no azo amin'izany mba hanamora ny fifandraisana ara-diplomatika. Ohatra na raha volamena telo amin'ny 70 kilao sasany. Isika dia tsy manana masovo any Afrika Atsimo kanefa fanjakana malagasy dia mikasa ny amerina ireo mpilongambolamena amin'ny alalan'ny diplomasia. Tsy mahagaga raha nirohatra ny rodirodina akany ny solotena fitondram-panjakana malagasy nanatrika ny fanadihadiana sy ny fitsarana tany antoerana. Sationa amin'ny fotsiny ihany zany fa anisan'ny fototra iray lehibe mampandroso ny firenena ihany koa ny fisian'ny masovo any amin'ny firenena iray saingy tsy maharototra ny fitondrana rajoely zany hatramin'izao. Arabola ve izany ny olana sa ara-olona? Fa commune matanjaka amin'ny fampandrosona ny tanàna ny commune Nivato. Etra sy fiaraha-miasa amin'ny mpiara-mombonantoka no ahafahany be tanàna mahita famatsim-bola. Tsy misy ny afa-tsy ny aotra faingo iray isan-jato amin'ny teti-bolan'ny commune ihany ny vola avy amin'ny fanjakana foibe. Jessica Miray, Mateo Prince. Commune roa ny commune Nivato eo alonona kambanao iray dia Nivato firaisana sy ny Ivato seranana. Fokotany 17 no mandrafitra azy, misy mponina manodidina ny 2,7 aleo. Olana tena sedrain'ity commune ity ny famatsiana rano fisotro madio, fa eo ihany koa ny fahatarany fametrahana jiro manamorona ny arabe sy ny fakana fako noho ny tsy fananany commune fiarabe mpitatitra fako intsony ka voatery manofa. Nanano sarotra nefa ny fampidiram-bola ho an'ny taona 2024 satria ambany ny fampidirana etra. Ny famantsiam-bola avy amin'ny fanjakana ihany koa tsy mahavoaloha akory ny karama mampiasa eto amin'ny commune. Ny taona 2024 zany dia anisan'ny azo lazaina fa kofona mihitsy ny commune Ivato teo amin'ny resaka fampidiran-ketra zany. Ny teti-bolan'ny commune dia any amin'ny 2 milliards 400 millions d'ariary na 12 milliards FMG. Rehefa natao nefa fampidiran-ketra tao anatin'ny fandalovan'ny valanaretina corona teto amintsika iny dia teo amin'ny 300 monja no tafiditra. Ny antony dia maro
ny orinasa nikatona tato anatiny ty commune Ivato ity ary irahana malala fa orinasa sinoa ihany koa moa be da be ny teto samy nandeha nody avokoa izy ireny dia nikatona tsy afaka nandoha izay etra izay izany hoe ny fampidiran-kehitra madinidinika ireny zany noentina nahodina nafahana nandoha ny karaman'ny mpiasa na eo aza nefa izany olana sedrainy commune izany dia nirosy ihany ny fampandrosoana ny tanàna raha ny asa ohatra ny tena songadina aloha tao anatin'ny taona 2024 dia ny fanamboarana lalakely satria rehefa totalianay ireo lalakely hatreny an-tanimbary dia natratratra any amin'ny 3 kilometatra tao anatin'ny taona voalohany anisan'ny navitana amin'izany ny teny amin'ny voasary iny fantatra maro eny amin'ny Manangazipo ny lalana etsy amin'ny kasety dia teo ihany koa ny teny Akadindravola ny lalana tao amin'ny K4 ny K5 dia ny teny Ambodirano fa matsimbola avy amin'ny mpiara-miombina antoka ary ny hetra avy amin'ny mponina araka izany no iankina ny fampandrosoana ho an'ny commune Ivato tsy misy afa-tsy 12 tapitrisa ariary isan-taona ny famatsimbola avy amin'ny fanjaikana foibe izany hoe aotra faingo ray isan-jato monja amin'ny tetibola ny commune iny fanadadinina koa ry tokolasy topoko vavy netoko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity hisorakina nanaraka izany hatramin'ny farany hisorana ihany koa ny mpanao gazety sy ny teknisiana niara-ny salahy nanototosa ity fampalalam-baovao ity samy io samy tsara ry tokolasy topoko vavy